Fampaherezana entin'i Pasteure RATIANARIVO Léa. Izao ny fiantsonao fa aza tao malemy. Asandrato ny feonao tahaka ny anjomara, ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany ary amin'ny taranaka Jakoba ny fahotany. Vavaka sika tompoko. Endreny alehibe ny fitiavanao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina natratraranay indray ty maraina ity. Velom-pisorana anao ny fo amam-pananay, satria Andriamanitra be fitiavana ianao. Nanome an'i Jesosy Kristy zanakao ho mpamonjy sy mpanafitra anay. Ary dia zany mbola navelonay natrapa amonjenanay tsirairay avy amin'ity andro anio ity. Mankalaza anao zay manome voninahitra ny anaranao, koa idino ireny fanainao masina Jesosy aminay tsirairay avy. Andraisanay ny vatsim-panavy aminao, azaonay mamakivaky ny tontolo andro eo ambany fitarihany fanainao masina. Dia mitenena Jesosy araka ny fombanao fa voninkiananao mandrakariva, izay mpanomponao. Aleluia, amen. Manonina ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ho an'ny isan-tokantrano izay mampandroso izao vatsim-panahy izao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny vatsim-panahy amin'ity maraina ity dia amin'ny boky ny Filipiana toko 4, andininy 17. Philippiens chapitre 4, verset 13. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Amen. Zany tenin'Andriamanitra zany no mitarika antsika amin'ny lohateny hoe fampaherezana avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy amin'ity andro anio ity amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitarihan'ny fanahy masina no te hampahery ny kristianina sy ireo mpanaradia azy, ary koa ho antsika izay miaino izao vatsim-panahy izao ka nampandroso an'i Jesosy Kristy Tompo ao an-tokantranontsika. Enokenany ity tantara anankiray izay niantra tamin'ity mpanompon'Andriamanitra mpitoroteny iray tany Angletera. Ndray andro tany Angletera tany dia nisy mpitoroteny iray tratran'ny aretina tena sarotra, ka nahatonga azy tsy tafatsangana teo am-pandriana nandritry ny taona maro izany aretina izany. Ity mpitoroteny ity dia mpanoratra ihany koa, ary indray andro naharay taratasy avy any amin'ny olona tsy mpino iray izy, nanontany azy tamin'ny boky iray izay nosoratany. Nitondra ny lohateny hoe Iza moa Jesosy. Namaly azy ity mpitoroteny milaza fa tsy dia mba manana hery be aho hamalinanao sy hanoratra ho anao, ary mety tsy afa-po anao koa ny valiteniko hoe Iza moa Jesosy. Navaly ilay mpitoroteny tamin'ity nametra-panontaniana azy ity hoe indraindray Jesosy marary eto am-pandriana. Izay no azoko hamalinanao amin'izao fotoana izao, satria izy miaraka amiko sady efa nekeko tompoko sy mpanapaka ny fiainako, ary dia miaraka amiko eto am-pandriana eto izy. Ary zay ozy izy natonga an'Andriamanitra nanoratra tamin'ny alalan'i Isaia toko 7:17 tapany B, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe lehilahy ory sady zatra ny fahoriana. Izany hoe Jesosy Kristy dia tsy mba noraisin'ireo foko sy toerana izay niaviany akory, tsy iza izany fa ny Israely. Nankalany izy ireo, mpanapaka teo aminy sady nolaviny. Ary izay ozy na tonga sy nitarika ny fahafatesany dia nanehony ny faratapon'ny fitiavany isika olombelona izay noforony teto amin'izao tontolo izao ity. Niara-ny fanaitainana be sy fijaliana, niara-ny fahadisom-panantenana ary alahelo ny fiainan'i Jesosy noho ny fahotantsika zanak'olombelona. Ary izay no mahatonga antsika koa mety ara-pijaliana sy fandavana tahaka an'i Jesosy koa, izay manaradia azy marina tokoa. Ary izay no mahatonga ny teny aminao hoe Jesosy dia miaraka amiko eto am-pandriana eto satria marary aho izay mpanompony. Kanefa tsarovy ry havako malala izay miaino izao vatsim-panahy izao.
mety hiaran'ny zavatra maro samihafa itsika aretina ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana. Kanefa kosa raha tena nanolo tena ho an'i Jesosy itsika, dia misy ny mahasamihafa ny mpanaradia marina an'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Satria isan'andro dia mahatsapa sy mitombo hatrany ny traikefa azontsika miaraka aminy amin'ny alalan'ny fampaherezany, ny fanampiany, ny fiarovany, manoloanareo tahotra sy fijaliana, ny fisedrana, ny fizahan-toetra izay lalovana izay toa tsy ho zaka raha tsy eo Jesosy Kristy. Mahatsapa mihitsy ny mpino an'i Jesosy Kristy tanteraka fa ao anatin'ny alina mangina sy ny toromaso, dia mahatsapa ianao fa eo anilanao ilay mpamonjy, ary mahatsapa feno ianao fa safinoniky ny fitiavany sy ny fanatrehany. Rehefa ao anatin'ny fahasalamany sika, dia mahatsiaro fa avy aminy izany, ary izy no manome antsika ny hery sy ny tanjaka azahoantsika manatotosa ny adidy aman'andraikitra rehetra. Tena resy lahatra tanteraka fa velona sy misy ilay Jesosy izay notsika. Mety zary sika tsirairay avy anaiky sy hiaiky amin'ity andro ity, fa ny herin'i Jesosy Kristy sy ny fahasoavany no ahafahantsika manatanteraka ny zavatra rehetra, ary tsaroa fa izy no manome hery ho antsika tsirairay avy amin'ny herim-pombiazana, avy any aminy no ahafahantsika mavita zavatra. Ary izay no mafisy ny bokin'ny Isaia ihany, 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: mampatanjaka ny reraka izy, ary izay kely hery dia omeny hery be. Raha manontany antsika ary Jesosy Kristy anio hoe: efa nanao dia nandroso ho any amin'ny mandrakizay ve ianao? Raha eny, nahita fifaliana sy fiadanana ary faherezana ve ianao niaraka tamin'ilay mandrakizay? Dia Jesosy Kristy, na dia mbola ao anatiny tsy fahalalana azy ianao? Tena miaraka amin'ilay mpamonjy marina ve ny fiainanao? Tsarovy ry havako malala ao amin'ny Kristy Jesosy, fa na inona zava-misy, na inona zavatra miseho, na inona zavatra mitranga eo amin'ny tena kristianina sy mpino ary mpanaradian'i Jesosy Kristy marina, tsy misy teny azo ilazana azy fa na dia mandeha mamaky lohasaloko ny fahafatesana aza ny lafim-piainanao, dia izao ny tsarovy: mahatsiaro tony sy faly, ary makasitraka ilay mpamonjy ianao izay manome anao ny fiadanam-po, satria izy no miteny sy mampahery antsika amin'ity andro anio ity hoe: mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Raiso, iaino, ampiaro, voleo anatin'ny fotsika izany fampaherezana omeny Jesosy atsika izany amin'ity andro anio ity, ahafahantsika mamakivaky ny andro sisa iainantsika. Vavaka isika. Misaotra indrindra Jesosy Kristy Tompo noho ny fitiavanao sy ny famindraponao, nampaherezanao anay tokoa ny amin'ity anio ity. Fa na dia mamakivaky zavatra maro samihafa ary ny fiainanay, na dia tohatra ny tsy ho tafatsanginy zahay fa mety ho tratra ny aretina, tratra ny olam-piainana, tratra ny adi-panahy, tratra ny adi-tsaina. Androany kosa ianao Jesosy dia mampahery anay tsirairay avy tamin'ny alalan'ny teninao hoe: mahay ny zavatra rehetra aho amin'ilay mampahery ahy, dia Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Ataovy mahatoky sy mino izany teninao izany tsirairay avy, satria ny teninao dia tsy miverina aminao raha tsy efa nahatanteraka izay nampanondrahana azy. Raha misy ny dera, raha misy ny haja, dia ho anao ilay tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Fa ny fanahy ny faherezana avy aminao kosa ho an'ny isam-batan'olona sy ny isam-pianakaviana. Anio ampitso ary mandraka izay. Aleluia. Amen.